Tafiditra ao anatin'ny antom-pisian'ny kooperativa Kofimanga ny fanabeazana ny tanora antony nanosika ity kooperativa ity karakara fifaninanana ara-panatanjahantena momba ny baolina kitra moa izany ny 4 febroary ka hatramin'ny 4 ny volana martsa lasa teo izay nitanterahana tany Moramanga ny akon'izay ary. Ny ekipan'ny FC Mangoro moa no nibatany Amboaragoavana tamin'ity fifaninanana amin'ny taranja football tournoi rapide izay nikarakarain'ny kooperativa Kofimanga nanomboka ny 4 febroary lasa teo teto Moramanga ary ny farana ny alahady 4 marsa lasa teo. Nahazo omby mifahairay ny ekipa mpandresy raha toka maio kosa no natolotra ho an'ny ekipa nahazo ny larana faharoa dia ny ekipa ny Marokay. Natonga ny anazy an'io fandresena iny dia resaka ny ekipa tsirairay izany mifampiresaka mba cohésion zany le izy mifanantona dia mifanankalevitra dia inona tokony atao, inona tokony mety, inona tsy mety atao dia inona tsy mety atao dia mifampiray hevitra ohatr'izay le izy. Tafiditra fena ao anatin'ny asa fanasoavana ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fanampiana ny tanora moa ity hetsika nitanterahany kooperativa ity izay nirahan'ny asa tamin'ny commune Andrenivohitra Moramanga. Hetsika izay tafiditra rahateo ao anatin'ny fanamarinana ny 50 taona ny orenan'ity kooperativa ity. Ranana ny kopy izay omen'ny Kofimanga entina hiaty ny 50 taona ny Kofimanga izao. Anisan'izany izay noraisin'ny Kofimanga ho tadiditra ny fitaizanan'ny tanora ihany koa izany. Izay no nanapa-hevitra ka nahatonga an'izao hoe hisy tournoi izay natao izao dia ireo anankiroa izay FC Mangoro sy Marokay moa no tonga amin'izao famarana an'izao. Marina fa ny kooperativa Kofimanga dia mampifandray any Moramanga amin'ny ireo tanàna maro eto Madagasikara ka manana zotra nasionaly sy regionaly ary zotra ivelany renivohitra ity kooperativa.